Faly miarabantsika tsirairay avindray amin'ity alatsinainy maraina fa 14 volana oktobra ity. Rariny soa indrindra ianao sahady mpiampiandohana ary tondra fitahina sy tondra fahasotoana fanarahana ny tompony ny fanarahana ny ten'Andriamanitra. Alohan'ny hidirantsika ny hamofonainan'io dia hivavakisika. I Andriamanitra tsara andezan-danitra tolotra ianao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao indray izahay fa mbola navorinao amin'izao maraina izao ary indrindra tsy navorinao amin'izao fotsiny fa omenao ny herinao dia ny teninao mangataka aminao izahay mba hiasanao ny fiainana tsirairay avy aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mifona ho anao i Kristy. Nalaina amin'ny Hebreo 9:1 sy ny 2 manao hoe manana mpisorona be toy izany isika dia ilay efa nipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'ny avo indrindra any an-danitra, mpanao fanompoam-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny tena taberna kely izay naorin'ny Tompo fa tsy olona. Amen. Tsy hain'ny maso ara-nofo velively ny mibanjina ny fahatsaran'i Kristy. Ny fanahy masina izay manazava ny ato fanahy iry ihany ka mampiharihary ny tsy fananany fanafanantenana na hery raha tsy misy ny famindram-po sy ny familan-keloka avy amin'ilay mpitondra ny otatsika. Ilay ampy ho antsika no afaka mampahita ny olona ny famindram-pony mandrakizay sy ny fitiavany tsy misy fetra ary ny fahatsarany sy ny voninahiny. Tsy mbola nisy velively na tanteraka iraka lehibe toy ny mpamonjintsika teto tany no mba ny fahasoavany izy tao anatin'ny fiantrana izay tena tsisy fetra nananany ny fitiavana tsy ailazaina ary tsy nisy olona koa natao toy izay nanaovana azy teo an-tanan'ny olona lavo. Fa hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe fa olom-bo avidy ianareo ka dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Kristy irery ny olona tsy manan-tsiny ny aritra fahoriana. Kristy irery ihany koa ny olona tsy manan-tsiny ny aritra fahafahambaraka sy henatra ary fandavana noho ny amintsika. Koa ahoana ny tokony ho fitondran-tenantsika izay tonga hoe olom-baovao tsika ao amin'ny Kristy ary voalaza ihany koa fa novonjena tamin'ny alalan'ny fahamendrehany eo anatrehan'ny lanitra manontolo. Imonmonina ary ve isika? Ifampiampangara ve isika? Tsy toetra malemy fanahy sy milefitra ve ny tokony ho mety kokoa? Raha mba hitan'ny rehetra mantsy Kristy eo anoloana ny seza fiandrianany, miandry ny vavaka ataontsika, miandry antsika ampilefika ny sitrapontsika, ampitsahatra ny fikomiantsika, hiverina ao amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra marina. Raha hitantsika izany dia ho ampibebahana manao ahoana no hivavahantsika amin'iray mba hamelan'ny helontsika noho ny fandika-tsika ny lalàny sy noho ny hery miasa mangina ratsy avy amintsika izay nahatonga ny hafa anao tsinontsina ny lalàn'i Jehovah. Mioby ny tafiky ny fahavalo noho ny fangatantsika maro. Izao an'io izao hanaiko mpiara-miasa amin'ny Kristy ve tsika izay mifona ho antsika manokana eo anatrehan'ny iray mbola hahazon'ny anjely tsy hitsahatra ny fanjonganana satria mihevitra fantatra ny amin'ireo zanaka pikomireo izy. Te hamerina azy ao ambala mba ho mpandresy, te hamerina azy ao ambala mba ho voavonjo mandraka izay miaraka amin'ny ankohonan'Andriamanitra any an-danitra izy ireo. Fitiavany ihany koa no mbola tsy mahalany ritra antsika ary izany fitiavany izany no mbola mahay eo ateto antsika ankehitriny mampitombo ny tombonandro iainantsika. Kanefa inona ny tokony ho setrotsika ao anatin'izany? Anasanao amin'ity maraina ity mba handinika fotoana fohy ary indrindra hisaintsaina sy hangataka ny fanahy masin'Andriamanitra mba nilotsaina antsika tsirairay avy. Amen. Ry Tompoandriamanitra eo misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Tompo ampio izahay mba hisafidiny tsara indrindra sy hahinararoatra ireo fanomeza-pahasoavana omenao anay, hanararoatra ny fotoana izay omenao anay, hanararoatra ihany koa ny fahasoavanao sy ny fitahianao ka hoentinay hampahamendrehana ny zavatra rehetra. Anaran'i Jesosy, amen. So
Sapia